vehivavy eto amin'ny VMSA dia tena vonona mihitsy hirotsaka amin'ny fampianarana reny tanora reny, ametanana an'izy ireny, ampianatrasana izy ireny, satria raha ohatra ka mahavita fianarana izy nefa tsy manan-katolotra azy isika dia ireny tanorantsika ireny ihany no lasa fosotra mety hanimba ny hoavin'ny firenena, tsy ny hoaviny ihany fa ny hoavin'ny firenena ray manontolo. Eto koa zahay dia manana sorotr'asa mazava satria araka ny teneniko teo hoe manana finonintsika fa mavita zay tokony vitany ny fitondram-panjakana, kanefa koa ny asantsika vehivavy ary ny tena moa mampitsabo ny tena, mahadokotera ny tena dia zay vehivavy eto amin'ny VMSA. Zay ny VMSA moa dia tsy mialonja fa ao avokoa manana fikambanana maro ary samy manana ny targetrany, fa ny ombonana ao anatin'ny VMSA mitindra mitoraka ety dia le firenena mitony mba ahafahantsika vehivavy zany miatrika izay tokony andraikitsika. Eto zao miresaka fitsaboana, izahay zany dia manana dokotera maro anatin'ny fikambanana VMSA io. Zahay zany dia manana ingénieur, manana olona manana reo faripahaizana rehetra entina mampandrosa ny firenena, ka tsy ataonay ho afenina ny talenta ho entinay hanimpona ny firenenay. Ka manana programme anazy zahay amin'izay le fitsaboana mamaim-paona izay, ny fanomezana fanafody ao anatin'izany fitsaboana izany, ary tena afaka milaza zahay hoe hiditra amin'ny sehatra rehetra mihitsiny, satria tsy vita izy ty raha tsy fanankonana, tsy vita izy ty raha tsy famizan-tanana, ka dia manainga antsika vehivavy rehetra zany na ao anatin'ny VMSA ianao na tsy ao anatin'ny VMSA mba hanana le kolotsaina ao anatin'ny fahatonina.